Mbola ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ireo mponina any amin'ny tapany atsimo nosy noho ny tsy fampitsakafony kere vokatry ny haitany. Ankoatra ny fitondram-panjakana malagasy sy ny fikambanana samihafa, misy ny orinasa eto Madagasikara izay manao tolo-tanana ho azy ireo amin'izao fotoana izao. Vary 20 tonnes no natolotry ny orinasa CSPI na Compagnie de Sécurité Privée Internationale Samada na Sûreté Aéroportuaire de Madagascar ho an'ny mpiray-tanindrazana any amin'ny faritra atsimo nosy izay enjadin'ny kere. Androany no nanoloran'izy ireo izany tetsy amin'ny Foibeny Tetsivato. Ny filoha-hevitry ny loha-olona avy any amin'ny faritany Toliara, Kolo Roger no iantoka ny fanaraha-maso sy ny fitsinjarana izany fanomezana izany raha nambaran'ny talen'ny orinasa nanome. Misy réseau de distribution efa nitenenina hoe tsy maintsy atao réseau de distribution bizarre zany efa zatra manao an'io, misy olona efa zatra mpanao an'izany any zay nanaovana hoe tsy zahay fa eo ny zavatra zahay miagira zao tsy miagira hoe amin'ny anaranay fotsiny fa amin'ny anaran'ny fanjakana ihany koa ma ny pirenenanay zany hoe zany exécutant fotsiny. Androany ihany no hiala eto Andrenivohitra ireto vary reto ary azo ny tapany atsimo nosy ka afaka 3 na 4 andro no tonga any an-toerana izany hanala fahasahiranana ireo malagasy trabony. Efa misy ny faritra efa mihatsara amin'ny tsy fampitsakafo noho ireo fanampiana sy ny fiaviany ny rotsakorana, fa ao kosa ireo izay tena mbola mila tolo-tanana raha nambaran'ny Prime Ministra teo aloha hatrany. Misy région faritra sasantsaso efa mihatsara, misy ny sasany mbola tsy afaka, mbola misy ihany izy io fa tsy toerana vita ary tsy vitany fotsiny hoe mandeha any na sahala amin'izany fa tsy mety zao ny zavatra hoe hita hoe important mandefa ny sakafo tsara amin'ilay efa natao olona betsaka teo amin'ilay zany. Tanjon'ny orinasa CSPI Samada ny anamaivana ny fahasahiranan'ireo malagasy anjadin'ny kere ary mahatsapy izy ireo fa mila tohanana izany.